Lioka toko 12. Ny nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy hatahotra olona ary tsy hiteny ratsy ny fanahy masina. Ary tamin'izany raha niangona ny vahoaka betsaka tsy hita isa ka nifanitsaka. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany aloha ka nanao hoe: Mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny Fariseo dia ny fihatsaram-belatsihy. Fa tsy misy nafenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Koa na inona teneninareo ao amin'ny maizina dia ho re eo amin'ny mazava, ary izay bitsihinareo mangingina ao amin'ny efi-trano dia ho toriana eo amin'ny tampon-trano. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo izay atahoranareo. Matahora izay manam-pahefana hanary any amin'ny elo rehefa novonoiny. Eny, hoy izaho aminareo, Matahora Azy. Tsy eranambatra va no vidin'ny tsintsina 5, nefa tsy misy adonoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia mivolondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Fa lazaiko aminareo, na zovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaa ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy atrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovo no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manaza havalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany or izany izay mety holazainareo. Ny namaleny Jesosy ny lehilahy anankiray izay nangataka azy hananatra ny rahalahiny ary nilazany ny tsy mahamety ny fiheremana. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: Mpampianatra, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy: raha lehilahy, iza ny nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: Mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fiheremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra nanany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahafokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: zao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza ny fanahiko hoe ry fanahy, manana fananana be voatahiro amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra noharianao? Toy izany izay miari-arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karenany amin'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo izay hoaninareo na ny amin'ny tenanareo izay ho tafianareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Hevery ny goaika fa tsy mba mamafy na mijinja ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo?
Ary iza moa aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na kely monjy aza. Korany kely indrindra aza tsy hainareo. Nahoana ianareo no manany amin'ny sisa? Every mifaniry ny voninkazo, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo, na dia Solomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra izay any an-tsahany io, nefa atao mipatana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotroanareo ianareo, ary aza mihanahana fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany. Fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Kanefa ka tsao ny fanjakany dia hanampy anareo izany zavatra izany. Aza matahotra rondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Amin'ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapo-mbola tsy mety ho tonta ho anareo, dia arenany an-danitra tsy mety ho lany, izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba, fa izay toerany arenareo dia hoany koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy iredra ny jironareo. Areoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho ny ambony izy ka tsy namela ny trano no tamina. Dia miomana kosa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Aroa Petera: Tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Aroa ny Tompo: iza moa ny mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony hifeny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy, ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohana be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohana kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy. Tonga ny mpiafy ety ambonin'ny tany aho, ka manao ahoana ny faniriako mba hirehetan'izany sahady? Ary manana batisa hanaovana batisa aho, ka manao ahoana ny fahoriako ambara-pahatanterany? Ataonareo va fa tonga hanome fihavanana ambonin'ny tany aho? Tsia, hoy izaho aminareo fa fampisarahana. Fa hatramin'izao dia isy 5 isara-tsaina ao an-trano iray, ny 3 hanohatra ny 2 ary ny 2 hanohatra ny 3. Isara-tsaina ireo, ka ny ray hanohatra ny zanany lahy ary ny zanany lahy hanohatra ny rainy, ny reny hanohatra ny zanany vavy ary ny zanany vavy hanohatra ny reniny, ny rafozam-bavy hanohatra ny vinanto vavy ary ny vinanto vavy hanohatra ny rafozany vavy. Ary Jesosy tamin'ny vahoaka: raha mahita rahona miposaka ny andrefana ianareo, miaraka amin'izay dia hoy ianareo,
ho avy ny ranonorana dia tonga izany. Ary raha avy any atsimo morivotra dia hoy ianareo hafana ny andro dia tonga izany. Ianareo mpihatsaram-belatsihy, ny tarihin'ny tany sy ny lanitra dia hainareo fantarina, fa ahoana kosa ny tsy ahaizanareo mamantatra izao andro izao? Nahoana ianareo ny tsy mahalala mitsara araka ny marina? Fa raha miara-mandeha amin'ny manana ady aminao ianao hanatrika amin'ny mpanapaka, raha mbola any an-dalana dia mazotoa manao izay ahafahanao aminy. Fandrao hitondranao any amin'ny mpitsara izy, ary ny mpitsara nolotra anao amin'ny mpamatotra, ary ny mpamatotra hanao anao ao an-dranomaizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao, ambara-pandohanao ny vara iventy farany indrindra.